Tavatsangana zany zay ny anteny miram-pirenena fa mbola anisan'ny andrasan'ny rehetra kosa moa amin'izao fotoana izao ny fanendrenan'ny Prime Ministre momba izay indrindra moa sy momba ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny HCC ihany koa dia nitondra ny heviny hery vaovao ho an'ny Madagasikara. Tsy nanaitra ny hevitra navoaka amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy Andriamatoa Henri Raparinjaka avy amin'ny hery vaovao amin'ny Madagasikara. Iny avy navoaka ny HCC no lazain'ny constitution fa manana ny autorité anovoaka ny avy iny tsy dia nisy hoe surprise manao hoana nefa zay le izy dia miandry zany tsika amin'izao rehefa tavapetraka ny ato amin'ny teny miram-pirenena ny hoe vinandray no misy ny fanendrenany zay filohan'ny gouvernement zay no etape manaraka moa eo avy eo. Midika ve iny hevitry ny HCC iny fa ny mampara no manendry ny Prime Ministre? Mazava kely tenenin'ny HCC hoe izay rondrona politika izay manana ny zay maroisa indray izay no tenenindreo anjaratsika samy momba iny kely sy manaraka ny président de république zany sy ny parti na groupe de parti majoritaire no resaka amin'io parti raha le ty amin'ny HVM tsy manana anarana particulier zay hoe Nambaran'Andriamatoa Henri Raparinjaka fefa misy ny fionana mikasika amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre mbola tsy voafaritra kosa nefa ny fotoana ivoany izay anaran'ny Prime Ministre isainy. Constitution nge tsy mameta fepitony fa io miankina amin'ny fahendren'ny tsirairay io ka tsika mieritreritra fa ny olona manana responsabilité politique eto amin'ny firenena dia manana an'izay fahendreny zay. Raha eo momba ny président de république aloha dia mazava iny manana fahendrena tokony nanan'izy amin'io ka efa eo mpiresana an'izao zareo amin'izao fotoana izao dia vitatsika eo ihany fa ny androany ny tena important androany zany dia ny fametrahana ny teny miram-pirenena dia avelantsika zareo hiasa aloha. Andrasana araka izany ny fivoahana ny anaran'ny Prime Ministre izay tombanany maro fa amin'ity herinandro ity no ivoahany izay.